Oetintsika marana tanteraka ity fandarana mahery amin'ity lahaderiva ity dia ny eo amin'ny taranja fototra atletisme amin'izao fiandohan'ny taon'izao ary dia nanome ireo tetikasa sy fandaharam-potoanany ao anatin'ny telo volana voalohany ny mpitantana ny federasiona malagasy n'ity taranja ity va vokatra maromaro moa no izany hoentina sy ho azo amin'ity taom-pilalaovana 2024 ity anisan'ny homaniny amin'izany ny lalaon'ny nosy izay tany amin'ny nosy la réunion izay hidivany mafy amin'ireo mpiazakazaka ty amin'ny nosy ravavy eo ihany koa ny fifaninanana anatiny ho antsika eto a Madagasikara. Amin'ny volana fahavalon'ny volana febroary zany fédération dia mikarakara hazakazaka mandidina ny farian'ny Lakanosy izay mitondra anarana hoe athlétisme pour tous. Io zany hazakazaka anasana ny daholobe n'izy izy folo taona miakatra mba hiazakazaka manao un tour na deux tours du Lakanosy. Izy io misy sarany zany ahafahana mihazakazaka amin'io satria iny vola io fisehoana io zany mba ahitan'ny olona ny athlétisme malagasy sy izay olona mba mazoto hiazakazaka amin'ny athlétisme malagasy dia asaina amin'io hiazakazaka iaraka aminay. Zany hoe ny olona rehetra zany voakasika izay hazakazaka izay daholo. Ny olona rehetrarehetra folo taona miakatra voakasika amin'izay fanasana izay afaka tonga mihazakazaka amin'io andro 8 février le izy manomboka amin'ny 9 maraina. Aiza ny olona zany tokony anatona ho an'izay soratranarana. Ny fisoratana anarana afaka atao amin'ny fédération malagasy ny athlétisme fa raha zany koa misy finday numéro ana finday anaovana inscription amin'ny lalany Orange Money fa amin'izay tsy maintsy miantso anay aloha voalohany na mandefa message dia zay zany nanaovana le fandoavam-bola amin'ny Orange Money. Izy io misy sarany zany ny ankizy kely no mora indrindra eo amin'ny 1000 ariary ny olona tsotra zay eo ambony ny ankizy zany entre nelanelan'ny folo taona ka hatrany 5 taona ny 5 taona miakatra zany 2 2000 ariary. Ny sekoly forfait zany ny sekoly 20 000 ariary isaky ny sekoly fa tsy voafetra ny ankizy nisan'ny ankizy izay mandray anjara dia misy koa ho an'ny orinasa na institution 120 000 ariary tsy voafetra koa ny isan'ny olona zay te hiazakazaka amin'ny io andro io. Ankoatr'izay manahoana zany mety ho fandaharam-potoanan'ny fédération amin'ity taona vaovao 2024 ity? Amin'ny ity taona vaovao ity ankoatran'izay hazakazaka athlétisme pour tous miaraka amin'ny licencié sy non licencié ity dia amin'ny 12 févroary misy ny championnat de Madagascar en cross country. Amin'izao fotoana izao zany efa eran'ny Madagasikara ny section aloha zany zao amin'izao fotoana izao no efa mampanao faninanana amina cross country au niveau du club dia atsoatsy ny ligue dia amin'ny 22 février io atao zany championnat de Madagascar na cross country any Moramanga nanaovana anazy dia io ny licencié eny ny athlète moa no hiazakazaka amin'io hifaninana amin'io tafiditra anatin'ny préparation physique générale izy io alohan'ny anomboana ny fandaharana sur piste. Amin'ity taona ity moa tsika koa manomana ny Jeux des îles de l'Océan Indien dia orinan'io mino fa eny alohan'io ngambany efa manomboka ny regroupement faharoa anomanana ny Jeux des îles fa miankina ny ministère ny fanatanjahantena izy io. Arak'izany dia manao tohivakana ny fandaharam-potoanan'ny fédérasiona malagasy ny taranja athlétisme amin'ity taom-pilalaovana 2024 ity tsy adino izy ireo ihany koa nefa ny mijery an'ireo mpakafy ny taranja hazakazaka izay satria taranja fototra moa ny athlétisme ka misokatra ho an'ny daholobe. Dia iny fanadiadina mahakasika ny taranja fototra athlétisme iny ihany koa no ametrahana ny veloma mandra-peona anatin'ity fandaharana mahery ity amin'ny heriny anitahaka izao dia ezahana hatrany ny anomeanao ireo voka-dalaona nandritra ny faran'ny herinandro mandra-peona tompoko.